La 4G Batelma vous présente Nivavo. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, souk à vitres, trice en serment. Ny fampalalamba vao iarahanao amin'ny soka vitre. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalamba vao. Safidy tsara indrindra. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Alors, n'attendez pas. Batimax. Manolotra anao ny fampalalamba vao. Ny farana androany fankalazana ny jobily fa 50 taona ny FJKM eto Madagasikara sy ny fa 200 taona ny nidirany LMS. Naneho ny hevitra mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny olona hitondra ny firenena ny filohan'ny FJKM. Mitohatra ny fampelezan-kevitra ataon'ny kandida larana fa 13 Andry Rajoelina omaly tonga maro ny vahoaka tao Fianarantsoa laza ny etaetan'izy ireo tamin'ny filoham-panoana ny IEM. Nitohy androany tany Tomasina kosa ny fampelezan-kevitra. Maresaka iraisam-pirenena nanatanteraka fanafiana an'ireo mpioky ny tafika komoriana omaly tao Motsamodo renivohitra ny nosy kely Adradroanina any Komoro izay ningazany mpioky nandritra ny 5 andro. Fifandonana izay nahafaty olona 3 raha ny antotana isa ofisialy. Ny atsipiren'ireo vatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko afitonga zao indray tao fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo TV amin'ny ity alahady alina ity elana tsy mota amin'ny fahatarana faraky ny hitantsika teo eny dia nanaraka amin'ny vatana ny fitsidian'ny kandida larana fa 13 Andry Rajoelina tany amin'ny faritany Tomasina isika. Fa ny anomboantsika ny vaovao amin'ny ity alina ity dia ny farana androany fankalazana ny jobily fa 50 taona ny FJKM eto Madagasikara sy ny fa 200 taona ny idiran'ny LMS naneho ny hevany. Mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny olona hitondra ny firenena ny filohan'ny FJKM. Fanadadiny miantarandrianevo. Noferanana teto amin'ny kianjan'ny Mahamasina androany ny jobily fa 50 taona ny FJKM eto Madagasikara sy ny fa 200 taona ny idiran'ny LMS eto amintsika. Nandritra ny fotoana, ny antso ny Malagasy sy ny Kristiana rehetra mitany adidiny amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny filohan'ny FJKM eto Madagasikara ny mpitandrina Andriamahasoa Irakami. Nambarany tamin'izany ny tokony toetran'olona hitondra ny firenena. Voafarana isika Kristiana FJKM rehetra mijoroa olom-pirenena tsara dia mifidiana olona tsara. Ny atao hoe olona tsara tokony fidiana ry havana marana dia olona tsy manao tsiny matahotr'Andriamanitra. Ny olona tokony fidiana olona sahy sy vonina hanompo. Mijoroa ianao olom-pirenena voninka hanompo ary rehefa hifidy mifidiana olona tsy miavona, olona tsy mody mitady ny vatonao nefa avy eo ampanompo anao ho amin'ny tombontsoan'ny tena sy ny antokony. Fahatelo, ny olona tokony fidiana olona afaka havita zavatra. Mijoroa ianao olom-pirenena tsy lasako vavany fotsiny ary rehefa hifidy mifidiana olona afaka hamatika ho asa ny fampanantenana ataony. Aza varina amin'ny vola hifidianana anao amin'ny fampelezan-kevitra fa no avy ny firenenao jerena. Ny olona tokony fidiana olona lesy lahatra hisokatra amin'ny hafa. Mijoroa ianao olom-pirenena tsy manavakavaka ary rehefa hifidy mifidiana olona afaka anaky hiara-miasa amin'ny tanindrazana rehetra ka tsy hanilika ny olona tsiray fiaviana ary tsiray antoko aminy. Ary tsy miteny fotsiny hoe hiady amin'ny fahalovana fa afaka manapofo mihitsy ny fandreseny ny korikory. Ny antso ny fitoniana sy ny amiatrana ny fanatotosana ny fifidianana anatin'ny filaminana tanteraka ihany koa ny solotena teo anivon'ny FJKM nanaitrika ity famaranana ny fankalazana ity. Ho an'ny Kristiana rehetra tsakanava izay nandray sy mitahiny izay ny fiadanana avy amin'ny Jesosy izany mba hifampizara sy hanolotra izany fiadanana izany isan'andro. Izany
ho tanteraka sy lavorary ane ny fifidianana zay atao amin'ny 7 novambra izao hidirantsika amin'ny fiadanana marina araka ny sitrapon'i Jesosy. Sahy mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy ny teny lohahevitra ny entina nanaovana ny fankalazana. Maro amin'ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena ankilany no tonga nanatrika ity famaranana androany ity. Tontolon'ny finoana izay hatrany fa ho an'ireo mpino katolika kosa indray dia nisy androany fotoam-pivavahana izay nitotosaina tetsy amin'ny Saint-Michel Barbe fotoam-pivavahana izay nentina namariana ny fandraisana tamin'ny fomba ofisialy maha-olo-masina sy maha-modely amin'ny fiainana kristianina ny Masindahy Jacques Berthieu. Michel Ranarzo. Pretra jésuite missionnaire frantsay teto Madagasikara Jacques Berthieu ny taona 20 amin'ny 2010 izy no teraka ary ny taona 4 izy no maty voatifitra tany Ambiady be. Raha ny tantara ny taona 20 no nanomboka missionnaire teto Madagasikara Jacques Berthieu ary tany Ambomandroso no niasany voalohany ny toitany Toamasina, Ambositra ary Antananarivo. Ny taona 4 tao anatin'ny fifandonana teo amin'ny mpino kristianina sy ny melalamba isandreo nitondra nitsoka ny mpino kristianina ny Jacques Berthieu. Raha ny fanazavana isandreo voasambotry ny menalamba izy ary ny valojona 4 no maty voatifitra. Ny 17 oktobra 7 tany Roma no nambaran'ny Paul VI ny béatification ny Jacques Berthieu na ny filazana amin'ny fomba ofisialy fa nahatanteraka fihetsika mendrim-piderana tamin'ny alalan'ny finoana kristianina ny olona iray. 20 oktobra 2014 kosa ny fandraisana amin'ny fomba ofisialy ny maha-olo-masina sy maha-modely amin'ny fiainana kristianina na ny antsoina hoe canonisation azy tamin'ny alalan'ny Papa Benoît XVI. Noho izay indrindra androany nisy ny fotoam-pivavahana izay notontosaina tetsy amin'ny Saint-Michel Barbe, fotoam-pivavahana izay niarahany ireo mpino katolika nentina nanamariana ny fahaentoana ny canonisation na ny fandraisana amin'ny fomba ofisialy ny maha-olo-masina sy maha-modely amin'ny fiainana kristianina any Masindahy Jacques Berthieu. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ity fidin'ny lohany nefa matahotra ny masony raiky tahotra nefa vao manomboka izay avokoa no resaka eno taorinanina nehoan'ireo kandida miisa 40 ny tena endrin'izy ireo tao amin'ny any amanjery mbahoaka nandritry n'ilay fionana teo amin'izy ireo sy ny seny ary ny samifina Rarson Yaondry. 20 andro melohan'ny anatotosana fifidianana filoham-pirenena melohan'ny fotoana. Izany hoe efa hiditra amin'ny herinandro fahatelo amin'ny fampelezan-kevitra. Efa nahavita tety commune sy distrika maro ireo kandida tena niomana hiatrika fifidianana. Vonjay vao mampiakapeo ny sasany mivoaka miditra sy tsy mazava mihitsy amin'izay tia natongavana. Nefa dia niazakazaka tsy noterena no rotsaka ho kandida filoham-pirenena. Matoa ny rotsaka midiky izany fa nanaiky ny fitsipy-dalao sy ny tontolo manodidina ny fifidianana. Tsongolohana avokoa izao rehetra izao ary miezaka mafy manely fa misy paika maloto io fifidianana io. Tsy azo lavina fa mety hisy tokoa izany paika maloto izany fa eran-tanany tsy nisy afa-po zato isan-jato amin'ny fikarakarana fifidianana fa indrindra ny aty Afrika. Toy ny nadinoiny ireo kandida mpanao politika ireo fa manana ndraikitra sy adidy izy ireo raha misy tokoa ny tsy tomombana madilana ho tetenina satria amin'izy ireo dia efa nisy praiminisitra, filoham-pirenena, minisitra. Tokony efa niasa nanatsara sy nandrafitra lalàna anatsarana ny fifidianana ho madio sy ho eken'ny rehetra. Nahoana no aty amin'ny andro 20 mialohan'ny fifidianana vao mampiakapeo manakiny ireo mpikarakara amin'ny fifidianana. Efa nilaozan'ny taona sy ny vaninandro ny fomba fanaovana politika. Mbola voizin'ny sasany ankehitriny. Raha mbola mihevitra mivoaka malagasy ho bady tsy tondrina. Tsy atsinjo fa rediredy sy fitantarana angano no ataon'izy ireo ho fiketrehana tombotsoa manokana. Na ihany koa resaka seza ho amin'ny fiaraha-mitantana makany amin'ny teteza mita lava reny
no ambadiky reny resaka nampitaina mivantana tamin'ny ena manjerim-bahoaka omaly ireny. Efa fantatra ihany koa anefa fa raha misy aotra faingo isanjato no vato ho azon'izy ireo amin'ny fifidianana amin'ny fafito novambra ho avy izao. Kanefa dia masamy rere fa maro anisa hono. Maro anisa amin'inona? Ny fifidianana ihany ny fomba demokratika hitsarahan'ny vahoaka amin'ny mpanao politika. Ko inona ny tsirosoana amin'ny fifidianana fa ankehitriny vao te hividiny lohana fa matahotra amin'ny masina, mitranga miemotra toa lelon-jaza. Fa nga ihany koa moa raha nandoa caution 10 tapitrisa ariary dia efa mievitena fa efa ho zavatra sy mpanapaka eto amin'ity firenena ity. Fifidianana ihany no fandrefesana ny mpanao politika. Fifidianana efa nandrasan'ny vahoaka efa mantaona amin'ny marina teo no tonto saina. Ka dia aza manao hevi-jaza intsony aizako efa raikitra voatorakovitra. Vatolotra no indray ary ny pejiny tokavarotra arenan'izay natantsika rehefa vao ny fampelezan-kevitra na any amin'ny faritra izany na eto andrenivohitra rehefa avy eo ary. Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soka Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soka Vitres, très sincèrement à votre service. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody. Raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit. Sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovia. Bip ampiasaina e, bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra izay tianao. Alefa saida. Vaovao ny fampelezan-kevitra dia mitohy hatrany fampelezan-kevitra izay ataony candidat larina fahatelo ambin'ny folo Andra Joelina omaly. Tonga maro ny vahoaka tao Fianarantsoa laza ny etaentan'izy ireo tamin'ny filoham-panorona nyity IEMA ety mitohy androany tany Tomasina kosa izay fampelezan-kevitra izay faneny miantarandriana. Monsieur le Président, Yuvoga, Issa Tizé. Ok.
ampany amin'ny ambiansa tao Tomasina androany izany nandritry ny fandalovan'ny kandida lahirana fahatelo amby folo tany an-toerana. Naneho ny fanohanany ity filompanorona ny IEM ity avokoa ny vahoaka tonga. Tsy ny tany Tomasina ihany, omaly nafanataka izany ihany koa ny tao Fianarantsoa. Tsapa nandritry ny fandraisam-pitenenan'ny solotenan'ny vahoaka fa maro ny olana any an-toerana. Nampanantena ny hijery vahaolana tsirairay manoloana ireo sakana tsy mampandroso ny faritra ny kandida Andry Rajoelina, isan'izany ny fananganana foto-drafitrasa sy ny maro hafa. Manahoana ny lycée, CG, ny EPP manara-penitra sa tsy manara-penitra? Tsy manara-penitra? Fa misy fianarana informatique be any amin'ny CG sy lycée any? Tsy misy? Dia ahoana? Dia any amin'ny Sibera zany no mandeha? Mba tianareo atao manara-penitra ve ny EPP, ny lycée, ny CG atao Fianarantsoa? Ataotsika ohatran'ireny EPP sy lycée any États-Unis sy any Paris reny. Ataotsika ohatran'ireny zao ry vahoakan'ny Fianarantsoa ho ataotsika manara-penitra ny EPP, ny lycée sy ny CG eto Fianarantsoa maneniko ny tanàna nanao tranomorotsika vita sa tsy vita. Dia zao anao avy folo eny, anao avy zato eny, mirentsika ho an'ny tanora ampiasa-panjakana sy n'olona rehetrarehetra ka no atsangatsika eto Fianarantsoa tsy tranomora fotsiny fa building mora ho an'ny tanora, ho an'ny mpiasa-panjakana, ho an'ny olona rehetrarehetra tetovavy. Izy io ao anatin'ny herintaona le orinasa malagasy anao azy dia mahavita building anankifolo. Dia asitsika building be dia be eto Fianarantsoa tokolasy tokovavy. Namafisy ny hatramo fa natanteraka ny teny nomeny izy ary manome tokony vahoaka ny amin'ny ampandrosoana ny Madagasikara atao anatin'ny 5 taona raha ny nambarany hatrany. Iny ny fanomezana avy amin'ny disra Andriamatofiloha. Tena sary marina io fa tsy iza fiditsika sotra betsaka manodidina izay fampelezan-kevitra izay hatrany dia ankoatra ny famelabelarana ny vina IEM isan'ny mampiavaka ny kandida larina fahatelo amby folo ny fitsirenan'ireo tanora. Androany nisy ny lalao baolina kitra izay nandraisan'ireo tanora ny boriboritany fahatelo anjara. Eo ihany koa ireo hetsika maro teto an-drenivohitra. Ivrisa sy Michela Ranarjo. Tsy latsa-danja ny any amin'ny faritra ny fampelezan-kevitra eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao famaranana. Ny herinandro faharoa ny fampelezan-kevitra rao. Tsy diso anjara tamin'ny fikarakarana ny fampelezan-kevitra amin'ny mpandanina ny kandida laharana fahatelo amby folo ny antoko malagasy miaramainga no tarihan'ny filohany Ajo Andriana Enarvelo no tanteraina tao amin'ny komuna Soavina Androany ny ivo ny fampelezan-kevitra ho an'ny distrika an'Antananarivo Atsimondrano taorian'ny fitetezana ny komuna samihafa raha ny fanazavana. Efa voateto daholo ny komuna maromaro atao amin'ny faritra Atsimondrano izay nahitana ny fahavitrehan'ny olona be dia be izay ilay teneniko hoe tsy ny eritreretina satria ilay olona zany efa manana ny eritreriny any anatiny any hoe izao ny anay dia karazany efa mipasoka amin'ny malama ihany zany zay amin'izay zavatra zay na izany na tsy zany aza nefa tsy azo atao ambany zavatra satria ny zavatra ohatr'izao zany tsy maintsy mila tetika ady sy paika tsara rindra noho izany dia tsy maintsy atao ampiverin-dolo ny zavatra rehetra. Olona marobe ihany koa ny tonga namaly ny antso ny kandida laharana fahatelo amby folo Andry Rajoelina tao amin'ny distrika an'Antananarivo Avaradrano. Nanamafy ny fahavononany ampandany ny kandida laharana fahatelo amby folo Andry Rajoelina ireo mpikambana manetsika ny distrika raha ny fanazavana.
amin'ny fomba rehetra amin'izay mety rehetra moyen rehetra eo am-pelantanana ahafahana mety mampatany candidat dia atao avokoa hitetezana ny fokotany rehetra eto amin'ny commune na fito ambin'ny folo na ny atsimo na ny avaratra na ny andehana na atsinanana indrindra fa eto amin'ny toerana lehibe ny distrika eto Sampitsinamena izay sefin'ny distrika eto Avaratrano. Ray andro mialoha ny idirana amin'ny herinandro fahatelo ny fampilezan-kevitra fikambanana maro ihany koa no mbola nanamafy ny fanohanana ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina. Isan'ny resy lahatra amin'ny vina amin'ny Pampandroany apetraky ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo ny fikambanana Tavomita na ny Tandroy vonona miaro ny tanindrazana. Fa hainay fa hoe tsy ho kobakambavany raha ataon'ny président fa zavatra tsara. Dia magnaraka azy zahay manomboka amin'izao ary tsy ho vitan'ity ihany fa hanao propagande eto Madagasikara hanohany an'Andriamatoa Andry Rajoelina numéro 13. Toa zahay manao an'izao hitanay fa tsy hisy vandy, hitanay fa tsy hisy kobakambava fa zavatra ampony. Any lehilahy izany ambarako anareo fa tsy miteniteny fa raha fa miteny izy dia mandeha ny tanana, raha miteny vava dia mandeha ny tanany. Fijerena manokana ny tanora amin'ny lafiny rehetra. Isan'ny teboka hita ao anatin'ny vina UM ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina. Androany tamin'ny alalan'ny fanatanjahantena ihany koa no niarahan'ireo mpanohana ny Andry Rajoelina sy ireo URD na ny sika rehetra distrika tao amin'ny boriboritany fahatelo. Zavatra nikarakaraina androany ity araka ny mahatanora ny Andry Rajoelina dia jery izay fanatanjahantena indrindra ety anivon'ireo tanàna iva ozy ny fitenenana kanefa dia tsisy mpijery izy ireo ary manao teraky ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo amin'izao fotoana fanaovana fampilezan-kevitra. Efa tapabolana ny fifaninanana dia nataony olona kitra misy ny an'ny vehivavy misy ny an'ny lehilahy eto amin'ny fahatelo ary androany no famaranana amin'izany fifaninanana. Lalao ara-panatanjahantena taranja baolina kitra goavana ihany koa no nentin'ny groupe Bertin tarihan'ny loholona Randria Miaingo Bertin nanamarika ny fampilezan-kevitra ho an'ny commune ambanivohitra Bongatsara. Afaka ny fanometanana ny tanora amin'ny fampandrosoana ny fanatanjahantena ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo raha ny fanazavana. Mazava be moa zany ny hetsika androany izay toanan'ny groupe Bertin dia miaraka amin'ny Andry Rajoelina izay ataoko hoe mijery an'ny tanora ety amin'ny fotony satria ny olona izay toanantsika dia olona vonona sa dia groupe Bertin koa dia olona vonona sary sa manao défi ety amin'ny faritry ny sport zany ety Atsimondrano. Izay zavatra izay fanentanana nataonay fa ny zavatra tena marina dia hoe no avin'ireo tanora ny tena tanjona satria ireo tanora dia mazava be fa tsy misy pia izy ireo matony niaraka taminay amin'izao fotoana izao dia manentana an'izareo dia mba hifidy any Andry Rajoelina. Mbola itoy aria mafy hatrany ny fampilezan-kevitra eto Antananarivo sy ny manodidina. Ao anatin'ny roa herinandro farany anatanterahana ny 50 raha ny fanazavana. Miantso ny malagasy tsy hankanavaka ifanometanana amin'ny fametrahana Madagasikara vaovao miaraka amin'ny Andry Rajoelina ny mpikambana samihafa. Ty izay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany sova mandro daholo tompoko. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tris en serment. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny soc à vitres. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix.